Fivoarany teknôlôjia tsy azo idivirana amin'izao vaninandro iainantsika izao ny tontolon'ny numerika ka dia manoezaka bebe kokoa mba hanapariahana izany eo anivon'ny ministeran'ny fampiroboroboana ny Aitao Arakajy-Mirindra sy ny pozitrariny fifandraisan-davitra izay tompony andraikitra voalohany amin'izany moa miaraka amin'ireo abetsiahatra maro samihafa amin'ny alalan'ny hetsika samihafa izany ka amin'ny faraky miroapolo ka hatramin'ny fahaefatra miroapolo ny volana novambra izao any Toamasina dia isy ilay hetsika iray antsoiny hoe Grand Salon du Numérique abekarana io tahambany araka izao taremarika izay azavain'ny ministra amintsika izao. Ny numérika dia ambany be mihitsy ny contribution antsika amin'ny PIB zany amin'izao tsika amin'ny teny izao mbola vao 1,7% kanefa ny eraky ny Afrika efa mihoatra ny 10% daholo raha tena hoe ny grand pays zany ka iveriko fa zavatra tokony tsy maintsy amboarina zany misy ezaka tokony ataon'ny secteur numérique miaraka amin'ny écosystème rehetrarehetra ny partenaire fa tsy hoe vitan'ny ministère rery zany. Izay taremarika ambany izay araka izany no manosika bebe kokoa ny ministera ny fampiroboroboana ny Aitao Arakajy-Mirindra ny positra sy ny fifandraisan-davitra manao ny ezaka rehetra ametrahana fanamgoavana iray amin'ireo akaiky indrindra araka izany ny Grand Salon du Numérique izay karakarain'ny Elite Communication iarahany amin'ny ministera izay ho tanterahana ny Toamasina ny faraky amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amin'ny roapolo ny volana novambra izao. Toamasina izay renivohitra raha-toekareny Madagasikara fahita hatramin'ny faritra maro manerana nosy ny tetikasa tanterahan'ny ministera. Malala loatra angamba fa ny axe de développement avancé indrindra eto Madagascar dia axe entre Toamasina sy Fianarantsoa no ny antony maro samihafa satria iny foana no tena mahazo infrastructure na transport mise en place na infrastructure na service de base communautaire ny resaka sekoly moa zany sy ny sisa ka amin'izany dia tena marina fa misy région tena tokony anaovana fanampiana be mihitsy indrindra moa zany ny atsimo sy mety amin'ny sisin-dranomasina amin'ny canal de Mozambique iny koa ka hatrany amin'ny nord ary eto dia efa manamafy ny hoe ny ministère ny fampirobonana Aitao Arakajy-Mirindra sy ny fifandraisan-davitra dia kotra ny Menabe dia zay zany iny zao ny région tena hoe ho ametrahanay zavatra be dia be mihitsy amin'ity mandat ity zany dia any zay no tena hanao ezaka mafimafy indrindra fa zany akory tsy midika hoe tsy hojerena koa fametrahana infrastructure eraky Madagasikara amin'ny zone blanche ary zay koa dia mikasa nametraka digital center maromaro zany hoe centre de formation amin'ny resaka développement numérique eraky ny grande ville chef de région moa zany. Ampahafantarina mandritra io hetsika any Toamasina io ny vina ny fitondram-panjakana numerika manakaiky vahoaka mitondra fampandrosoana eo amin'ny sihatry ny ara-toekarena sy ny maha-olona. Fotoana anohanan'ireo tanora te hitondra ny zava-baovao amin'ny tontolo numerika ihany koa ka isy ny tolotra asa tolotra ara-barotra fampifanana maimaim-paona famelabelara-kevitra fiarabe misy connexion lalao fifananana mamorona logiciel na rindram-baiko amina trano eva 10 iandrasana mpitsidika hatramin'ny 2 arivo sy 1 alina.